Tsara toko 12. Ny famory ny vatan-dehilahin'ny Efraima dia niampita ny Jordana ary tonga tao Tsafoana, ka niteny tamin'i Jefta hoe: nahoana no nandeha niady tamin'ny Amonita ianao, nefa tsy mba niantso anay andeha hiaraka aminao? Hodoranay amatrano ianao anio. Fa namaly azy i Jefta ka nanao hoe: nisy disadisa be tamiko sy ny vahoakako ary ny Amonita, dia niantso vonjy taminareo aho, nefa tsy nafahanareo teo an-tanan'ireny. Koa rehefa hitako fa tsy tonga hanafaka ahy ianareo, dia nanao fihevery ny aiko aho ka nandeha nanafika ny Amonita, ary natolotry ny tombo teo an-tanako izy. Koa nahoana ianareo no miakatra aty amiko anio mba hila ady amiko? Dia namory ny vatan-dehilahy rehetra tao a-Gileada i Jefta, ka niady tamin'ny Efraimita, ary nandresy azy ny Gileadita, satria ireo Efraimita ireo indrindra no nanesy hoe: ianareo olon'ny Gileada dia tsy inona akory fa mpitsokan-daharana tao aminay Efraimita ihany. Avy tao anivonay Efraimita ianareo no nakao anivon'ny Manasita, ary nobahanan'ny Gileadita ireo fitana ny ony Jordana akany Efraima. Koa isaky ny misy mpandositra te hiampita dia nanontaniana hoe: Efraimita va ianao? Koa raha namaly izy hoe tsia, dia nasaina notononony ny teny hoe Siboleta, ary satria tsy hainy notononony izany fa ataony hoe Siboleta, dia noraisi-potsiny izy ary novonona ho faty teo akaikin'ny toerana fitana ny ony Jordana. Nahatratra andian-tafika 12 ny lehilahy Efraimita maty tamin'izany fotoana izany. Koa i Jefta, ilay Gileadita, no nitondra ny Israelita nandritra ny 10 taona. Avy eo dia maty izy ka nalevina tao amin'ny tanàna izay nahabe azy tany Gileada. I Bitsana avy any Betlehema no nandimby any Jefta ka nitondra ny Israelita. Nanana zanakalahy 30 sy zanakavavy 30 izy, ka nampanambady ny zanany vavy tany ivelan'ny fokony, sady nampakatra vinantovavy 30 avy any ivelany koa. Ary nitondra ny Israelita nandritra ny 7 taona i Bitsana. Avy eo dia maty izy ka nalevina tao a Betlehema. I Elona avy tamin'ny fokony Zebolona no nandimany i Bitsana ka nitondra ny Israelita nandritra ny 10 taona. Avy eo dia maty izy ka nalevina tao Ayalona ao amin'ny faritan'ny Zebolona. I Abdona, zanakalahin'ny Ilela, avy tao Pireatona no nandimany Elona ka nitondra ny Israelita. Nananjanaka 70 lahy sy zafikely 30 lahy i Abdona, ka samy nitaingina boriky iray avy ireo. Nitondra ny Israelita nandritra ny 8 taona i Abdona. Avy eo dia maty izy ka nalevina tao Pireatona any amin'ny faritan'ny Efraima, eo amin'ilay hoe tendrombohitry ny Amalekita.